mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabantsika ravako malala tratra ity alatsinainy fa 20 ny volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny boky ny Malakipa aminany. Malaky toko 2:10 ka hatramin'ny 2:20. Malaky toko 2:10 ka hatramin'ny 2:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mpiombo-ndray va isika rehetra? Tsy Andriamanitra iray ihany va no nahary antsika? Koa nahoana no samy mivadika amin'ny rahalahintsika avy isika ka mamadika ny fainekena tamin'ny razantsika? Ny Jody efa namitaka ary misy fahavetavetana tao amin'ny Israely sy Jerosalema. Fa ny Joda efa nandoto ny fitoeramasin'i Jehovah izay tiany sady efa nanambady ny zanakavaviny Andriamianikafa. Engany ka ho fongoran'i Jehovah hiala amin'ilay Jakoba ny lehilahy izay manao izany, ary na iza sy izay manatitra fanatitra ho an'i Jehovah tompony maro. Ary faharoan'izany dia izao koa no ataonareo: saroanareo ranomaso sy fitomaniana ary fisehotona ny altaran'i Jehovah ka tsy mba jereny intsony ny fanatitra ary tsy handray fankasitrahana avy amin'ny tananareo izy. Nefa hoy ianareo, nahoana? Satria Jehovah mivavolombelona ny aminao sy ny vadiny fahatany rano izay nofitahinao, na dia namanao sady vady efa vita fanekena taminao azy izy. Moa tsy nisy anankiray manao izany va? Nefa mbola nanam-panahy ihany. Fa inona ndrefa no notadiavin'ilay anankiray? Taranakaraka an'Andriamanitra. Ho dia tandremo ny fanahinareo. Areo ka tsisy hamitaka ny vadiny fahatany rano, fa halako ny fisaoram-bady ho Jehovah Andriamanitra ny Israely, sy ny fanososena ny fampahoriana amin'ny fitafiany ho Jehovah tompony maro. Koa tandremo ny fanahinareo ary aza mamitaka ianareo. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Miresaka momba ny fivadian'ny Joda tamin'ny rahalahiny, miresaka ny fivadian'ny Israely tamin'ny rahalahiny, ity perikôpa ity ny tapany voalohany. Ary miresaka koa nefa ny momba ny fanambadiana, ary ny fahatelo dia miresaka momba ny fanatitra. Dia tsika hiataka kely amin'ny fianakaviana io, na dia ao anatin'ny loha hevitra manokana aza ny fianakaviana amin'ity volana oktobra ity, fa andeha hiresaka manokana ity 20 ity mikasika ny fanatitra. Ary faharoan'izany dia izao koa no ataonareo: saronanareo ranomaso sy fitomaniana ary fisetona ny altaran'i Jehovah ka tsy mba jereny intsony ny fanatitra ary tsy handray ny fankasitrahana avy amin'ny tananareo izy. Ity boky ny Malakipa aminany ity avako dia indrindra ny Malaky toko 3 dia miresaka ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely noho ny tsy fanaovany ny tokony atao amin'ny mahampanompon'Andriamanitra azy. Tsy hoe nivadika tamin'ny namany ihany izy tamin'ny lafiny moral, fa nivadika tamin'Andriamanitra koa izy teo amin'ny lafiny fanompona. Amin'ny toko 3 no itenenan'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely 19 manao hoe: androban'Andriamanitra va ny olona no mandrobay ianareo? Dia eo Andriamanitra dia manondro ny zanak'Israely ho mpandroba azy, satria mandray amin'Andriamanitra izy, mitahian'Andriamanitra izy, saingy tsy manao ny tokony ataony, tsy amin'Andriamanitra ihany fa na amin'ny olona koa aza. Amin'ity 17 dia misy zavatra manokana mihitsy momba ny fanatitra. Raha miteny kosa aloha tsika hoe fanatitra ry havako, dia milaza lay zavatra ataontsika hoe atolotra.
misy karazany roa mantsy ao amin'ny matetika resahana rehefa miteny hoe fanatitra ao amin'ny testamenta taloha dia indraindray ataoko hoe lay sorona de ataoko hoe fanatitra fa ndraindray ko misy antsoina hoe fanatitra tsotra fotsiny zao amin'ny teny hebreo a ilay teny hoe zabak na natao tamin'ny teny latinina hoe sacrificare ny sacrificare a avy amin'ny teny latiny hoe sacrum facere zany hoe milaza hoe manolotra zavatra manao fihetsika masina zany na manao asa masina na manao zavatra atao anatin'ny fahamasinana zay no ataony hoe sacrificare fa amin'ny teny hebreo izy zabak zany hoe milaza fandatsahan-dra milaza zavatra vonoina no atao teny hoe zabaka de milaza hoe fandatsahan-dra na milaza zavatra vonoina io lay hoe sorona fa eto any de ny fanatitra zay nataoko hoe mika amin'ny teny hebreo zay milaza hoe offrande na milaza hoe zavatra atolotra zavatra hoentina zavatra omena n'Andriamanitra mifanakaiky be izy io fa tsy de mitovy loatra tsy de mitovy loatra mihitsy ka eto any dia ilay zavatra atolotra n'Andriamanitra no resahana eto ary efa manolotra zavatra n'Andriamanitra zany a ny olona atao amin'ny boky Malakim-paminany de tsy nahafala n'Andriamanitra le izy tsy nahafala n'Andriamanitra ary teneny mihitsy manao hoe tsy handray an'zany fakasitrahana zany fanatitra ataonareo zany Andriamanitra inona ny antony satria saronany Joda sarona zanak'Israely ranomaso ny altaran'Andriamanitra fa inona moa no matezitra n'Andriamanitra amin'ny hoe saronana ranomaso ny altara inona ny dikany hoe saronana ranomaso lay matoa teny hoe saronana ranomaso milaza hoe milaza toy ny hoe voton-dranomaso milaza hoe fenona ranomaso mihitsy lay altarana lay toerana ampanaovana fanatitra eo ampanaovana fanatitra zany a na eo ampalorana fanomezana zany zanak'Israely a dia ranomaso ny mameno azy de tsy akasitrahan'Andriamanitra zay fanatitra arahan-dranomaso zay fa inona moa lay fanatitra raha ohatra ka mamaky a ny bokin'ny Exodosy tsika toko 5:24 mamaky ny soraty Paoly manokana momba ny fanatitra de farafakely mahita lafin-javatra 5 na 9 momba ny atao hoe fanatitra ny voalohany a rehefa manatitra fanatitra ny olona dia ny tokony ao an-tsain'ny olona dia zavatra atao tsy antery zany zavatra volontaire zavatra safidy zany tsy tereny zany hatrany amin'ny bokin'ny Exodosy dia io tsy tahaka ny hoe sorona fa zavatra atolotra ho fakasitrahana n'Andriamanitra valiteny zay noho ny fahatsapana ny fitiavan'Andriamanitra dia izay no mahafanatitra ny fanatitra ateraky ny fahatsapana ny fahalebiazan'Andriamanitra ateraky ny fahatsapana ny mahatompo an'Andriamanitra ateraky ny fahatsapana fa Andriamanitra de fitiavana ary dia manao fanatitra ny olona valiteny zany ny fanatitra no zany dia zavatra atao ankalalahana izy zavatra atao ankalalahana tsy antery fa ny faharoa de izao raha miteny hoe fanatitra koa ny soatra masina dia milaza zavatra tsy maintsy miala aminao zany tsy maintsy miala amin'ilay mpano zavatra avy any aminao zany le izy tsy zavatra ny foronina vaizana fa zavatra avy any aminao mihitsy raha ohatra ka mamaky ny bokin'ny tantara faharoatsika 2:20 toko 2:20 de misy tantara tahak'izao ao ray maka Davida de nafahan'Andriamanitra tsy anisany zanak'Israely fa izy zany a nanisa ny teny zany Andriamanitra hoe nahaza manisy ianao ny anton'ilay fanisana tsy amin'ny lafiny hoe statistika loatra fa amin'ny lafiny hoe irehareana hoe matanjaka betsaka ny miaramila dia nafahan'Andriamanitra izy aza isanany vahoaka fa mampireharehanao fotsiny manjala lasa miankina ny isan'ny miaramila ny heverinao fahombiazanao heverinao fa miankina amin'ny herin'olombelona ny fahombiazanao fa aza manisa fa mandehana ny fahasoavana dia nanisa ihany Davida de tezitr'Andriamanitra hoe manina ny dikainao ny tenyko io zany dia naniraka ampaminany izy hoe avelako isafidy ianao fa reto no vokatry ny fahatezerana Andriamanitra de zao inona ny tianao mosary telo taona ve
sa faharesena anatrehan'ny fahavalo telo volana sa aretina telo andro. Eo foana le telo no sary telo taona ve sa faharesen'ny eo anatrehan'ny fahavalo mandritran'ny telo volana sa aretina telo andro. De mazava ho azy hoy Davida manao hoe aleo le foy sady aleony tanan'i Jehovah ny mamely de aleo aretina telo andro. Dia rehefa tohinan'izay dia nanao sorony Davida. Ary tonga teo amin'ny familonan'ilay tantsaha anankiray antsoina hoe Araona dia miteny izy manao hoe mba omeo ahy ity familonanao ty anaovako sorony ho an'i Jehovah. Dia hoy Araona rehefa nahita azy, ianao ange mpanjaka anao daholo ny zavatra rehetra, omeko anao maimai-poana amin'ny familona, tsy vidinao vola, ary zao koa omeko anao koa ny omby anaovanao sorona, ary mihoatra zany omeko anao koa ny anaovana ny kitay anaovana ny sorona. Ianao ange mpanjaka anao ny zavatra rehetra fa izao io eto anao ny familona, atolotro maimai-poana, de omeko anao koa ny omby, de omeko anao koa ny kitay, de ataovy ny sorona ho an'i Jehovah. De hoy Davida lamaly manao hoe tsy afaky ny anao anome an'Andriamanitra am'izay zavatra tsy ny sasarako am'izay zavatra zay anome an'Andriamanitra ve za dia avy any aminao no anomezako an'Andriamanitra? Tsy avy any aminao no anomezako an'Andriamanitra, fa am'izay aty amiko, am'izay zay miala avy aty amiko no anomezako ho an'Andriamanitra. Izy toetsainy zay dikany antsoina hoe offrande, zay toetsainy zay dikany antsoina hoe fanatitra. Ny fanatitra dia zavatra izay fahatsapanao, izay satria zay mahatonga an'izy hoe ankalalahana, izay avy any aminao zany no omenao an'Andriamanitra, avy any aminao, miala avy any aminao io. Zay mahatonga ny hoe rehefa ohatra ka mamperitreritra ny hoe andeha hiangona ianao de tsy mitondra rakitra, de sambotra rakitra hoe ampisambory ahako. Raha ohatra ka makany amin'olona ianao de tokony averinao, raha ohatra ka manaraka tsara ny lohantsika ny Davida ao amin'ny tantara faharoa toko faha 120 ka mitemany hoe za ve anao rakitra ho an'Andriamanitra dia avy any amin'olona eo ame vola kely ataoko rakitra. Eny zava-dehibe ihany zay, fa izao tokony averinao an'le olona satria fitahiana ho an'le olona indray iny, tsy hoe le fitahiana ho an'le olona koa mampalahelo anao, fa tokony fitahiana ho anao. Raha izay no azo jerena azy raha ny fomba fijerin'ny testamenta taloha hoe tokony fitahiana ho anao satria ianao no manome ho an'Andriamanitra, de zay avy any aminao zay no maninao, ary tokony ho manina mihitsy ny rakitra, tokony ho manina mihitsy ny rakitra, tokony ho manina ny rakitra satria ataontsika hoe fanatitra io. Dia miomana ianao, raha sendra tsy niomana ianao azonao atao ny makany amin'ny hafa, saingy zao averinao ny azy satria zavatra tokony niala tany aminao ny fanatitra fa tsy niala tany amin'ny hafa. Ny fahatsapanao no tsoiny hoe fanatitra fa tsy ny fahatsapan'ny hafa. Ny hafa azy sy Andriamanitra indray iny, fa ianao zany afaka makany amin'ny hafa raha sendra tsy niomana satria no mety mony fotoam-pavahana de ohatra hoe izy adino na tôbila mipoketra na tahaka izany de zao afaka maka amin'ny olona manodidina anao tsy maninona, fa izao averinao ny azy mba ho avy aminao. Araka ny tenin'ny Davida ao amin'ny tantara faharoa toko 120 hoe tsy hanome an'Andriamanitra am'izay azavay azay avy any aminao fa zay avy aty amiko ihany no omeko, na de mpanjaka aza de zao avy aty amiko ihany, na zoko aza maka an'io de zao ny fanatitra dia tsy zavatra nalaiko akeriny tany amin'olona, na zavatra sanatria tsy madio ny alaiko avy any amin'olona, fa zao zavatra zay vokatry ny mahazaha no omeko an'Andriamanitra. Fa ny fahatelo lehibe zay mahafanatitra ny fanatitra de zao koa, raha toa ka mamaky tsara ny misoatra masina tsika dia Andriamanitra no manome rehefa manome fanatitra tsika de ny tsy tokony ho adorona de zao rehefa manome fanatitra dia Andriamanitra ny manome mahatotsika afaka manolotra. Zany hoe amin'ny fotoana anomezantsika an'Andriamanitra de izao ny tsy tokony ho adonontsika dia izy no efa nanome melo. Zany hoe itsika zany nandray vo afaka nanome. Tsy hoe sanatria manao hoe donina tapany de mandoheka ny Andriamanitra sanatria ny vava, fa izao Andriamanitra no efa nanome atsika, Andriamanitra no efa nanolotra atsika. Ary zay mandrakariva hitantsika amin'ny fifandraisan'Andriamanitra sy Abrahama, hitantsika amin'ny tenin'ny Paoly manao hoe itsika nge nandray maimai-poana dia mizara manome maimai-poana satria tsika nandray tamin'Andriamanitra de afaka manome maimai-poana amin'Andriamanitra. Rehefa manoloana ny fanatitra tsika zany, hanao fanatitra ao an'Andriamanitra de zao
tokony mahatsiaro hoe za Andriamanitra afaka manome an'ity fanatitra ity ary misafidy ny anome an'ity fanatitra ity. Ny antony de zao satria fantatro fa efa nandray taminao fa ny fahaefatra zay ambaran'ny ny soratra masina momba ny fanatitra de zao: ny fanatitra dia atao am'izay sahaza, atao am'zay atonony, atao am'zay ataontsika hoe mety aminao, arakaraka anao. Paoly manazava an'io ny Koritianina, manao hoe zao arakarak'izay ananana ny mahafaly an'Andriamanitra fa tsy hoe arakarak'izay tsy ananana akory. Zany hoe arakaraky ny fahatsapanao ny fanomezan'Andriamanitra no abetsaky ny fanatitra omenao. Io ianao sy Andriamanitra no mahafantatra azy. Izay fahalalahana izay tena zava-dehibe mihitsy amintsika protestanta. Io angenina tonga protestanta tsy nampiasa ny fahafolokareny. Fahafolokarena amin'ny testamenta taloha. Fa ny fahafolokarena tsy nampiasan'ny protestanta dia midika manao hoe tena arakaraky ny fahatsapanao, ny fahasoavana menanao. Zay maha-volontaire azy, zavatra menaka nandray akalalahany ianao dia amin'ny fahatsapanao no omenao an'Andriamanitra. Ary raha takian'Andriamanitra aminao ny 100 isan-jato de omenao an'Andriamanitra ny 100 isan-jato. Satria tsy nandray nininy, tsy manana nininy ianao no nomen'Andriamanitra ny rehetrarehetra dia tokony hofoinao omen'Andriamanitra ny 100 isan-jato. No zany dia tsy atery mihitsy ny atao hoe fahafolokarena fa afaka mety manao ohatran'izany ary tokony ianao mihoatra zany. Fa indrisy monda indray ny fanafoanan'ny Calvin ny fahafolokarena dia nanjary nahatonga ny olona tsy nanao afa-tsy ny ampahazatony, na nahatonga ny olona tsy nanao afa-tsy ny ampaharivony, nahatonga ny olona tsy nanao mihitsy ary. Fa ny fanafoanan'ny Calvin ny fahafolokarena na ny tsy fametrahan'ny fahafolokarena ho lalàna ao anatin'ny fivavahana dia manome toerana ny hoe manontolo ngeny an'Andriamanitra. Zay ataonao an'Andriamanitra ao anatin'ny fanatitra io ataonao amin'ny fitiavana ary rehefa takian'Andriamanitra ny rehetra de tokony hofonao zany. Ny farany zay tsy tokony adonina de ny hoe Andriamanitra rehefa manao fanatitra isika dia midika hoe Andriamanitra koa midina mandray le fanatitra. Amin'ny fotoana izay anomezanao ny fanatitra io dia Andriamanitra mihetry mandray le fanatitra omenao. Andriamanitra manetry tena manaiky handray le fanatitra nataonao. Zava-dehibe zany de afaka malala. Dia amin'ity verina amin'ity malaky ity ary tsika zany zavatra zany nitsitan'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely raha nanao le fanatitra izy. Ranomaso no entin'ny zanak'Israely manolotra ny fanatitra. Ranomaso zany hoe milaza alahelo, ny fahoriny, ny zavatra manery azy, ny tebotebony, ny fahoritsay, zany no entiny eo am-panaterana le fanatitra. Tsy ilay fanahy ny fahafoizana, tsy ilay fanahy ny fifaliana, tsy ilay fanahy ny fahatsapana, ny fahasoavan'Andriamanitra nentiny eo am-panaovana ny fanatitra, fa ny ranomasony sy ny fangiry firiany. Zany hoe tsy ilay Andriamanitra mpanome ny tsapany eo am-panaovana ilay fanatitra, fa ilay Andriamanitra mpitaky. Tsy ilay Andriamanitra mpanolotra, tsy ilay izy nandray ny tsapany, fa le izy manome, le izy mijaly, le izy ory, zay no hitany eo am-panaovana ny fanatitra. De Andriamanitra manao hoe tsy zany ange ny dikan'ny fanatitra. Ny dikan'ny fanatitra tsy hoe ilay Andriamanitra mpitaky, fa ilay Andriamanitra efa nanome anao ny tokony ho tsaronao eo am-panaovana ny fanatitra io. Ilay Andriamanitra nanome anao zay sahaza ho anao, no zany dia tokony ho amin'ny fifaliana no naovanao ny fanatitra. Tokony ho anatin'ny fiderana no naovanao ny fanatitra. Tokony ho anatin'ny fahatsapana fa Andriamanitra de Andriamanitra nanome ny zavatra rehetra hoe ho atongotrao. Zay ny tokony ho tsapanao, fa tsy ny fahorianao, tsy ny fahantrahanao, tsy ny hoe za Andriamanitra tsy manana de mbola omeko anao ihany ve, za Andriamanitra efa kely ny ety amiko de mbola takianao ihany ve, za Andriamanitra zay reto fahoriako de mbola ameny, mbola takiana rakitra ihany ve, de mbola imbedebe indray le izy, za Andriamanitra tsy manana de mbola misy vidina be indray ty Andriamanitra, za Andriamanitra de mbola misy takiana adidy indray Andriamanitra. Lasa ny fahoriana, lasa ny fahantrana no hita, fa tsy ilay Andriamanitra mandresy, ilay Andriamanitra manome, ilay Andriamanitra miteny hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra. De io ny tompo eto manao hoe amin'ny fitomanana sy ny fisetona no entinareo manatitra ny fanatitra, de fenonareo ranomaso, tokony fenonareo fifaliana, fenonareo fiderana, fenonareo fahatokinan'Andriamanitra rehefa manatitra fanatitra. Andriamanitra raha nanome an'i Jesosy zanany
hamonjitsika de zao nanolotra zany tamin'ny fifaliana izy ary raina rehefa tonga olona Jesoa nitafinofo dia nioraka ny anjelana hoe voninahitra ao an'Andriamanitra. Zay Andriamanitra rehefa nanome antsika ny zanany malalany tonga de ty ambony tany tamin'ny Krismasy de fifaliana ny fahatongavan'i Jesoa de ty ambony tany. Fa izao itsika kosa rehefa manomeo an'Andriamanitra de zao ndraindray amin'ny ranomaso, ndraindray amin'ny alahelo satria veritsika fa zavatra miala ty anatintsika ny fanatitra. Tsia zavatra miala amin'Andriamanitra ny fanatitra omena azy avy am'izay nomen'Andriamanitra ihany no hanomeza antsika n'Andriamanitra. No zany dia amin'ny fofeny fifaliana ny votoaty naovana fanatitra. Vavaka sika tompo am'izao zay no ny amin'ny teninao zay omenao anay ahafahanay mandinika ny tenanay, mamantatra ny toe-ponay eo am-panatanterahana ny fanatitra, eo am-panatanterahana ny fanomezana sy fanohanana ny asanao. Raha tokoa zay tompo de malaina, tsy mahafoy, mahihitra aza ndraindray amin'ny asa zay ampanaovinao anay. Ary raha manao fanatitra izay de ny fahorianay, ny fahasairananay, ny tsy fanananay aza no betsaka ao an-tsainay ary dia manafatra anay ianao manao hoe saronana anareo ranomaso sy fitomenony ary fisetoana ny altaran'i Jehova. Mamela anay tompo raha toa ka tsy azonay adinonay ny dikany fanatitra fa afaka manome zahay satria efa nanomenao, afaka manolotra izahay satria efa nanatsotra tanana ianao ka nandray zahay. Dia diovy ny fonay tompo eo am-panaovana fanatitra, ataovy mahafoy am'izay asa ampanaovanao anay de omeo anay ny fanahy ny fahafoizana, ny fahalala-tanana ary mihoatra zany dia atao faly zahay rehefa manao fanatitra sy manolotra ho anao Andriamanitra. Mivavaka izay tompo am'izao herinandro fa manomboka izao, mitoera mitokatran'ny tsirairay avy, mitoera aty am-pona tsirairay avy mba havokatra ny asanay ary ho fifaliana ny fiainanay, ny asanay amin'ity herinandro ity. Taio tompo ny fahasalamanay, taio ny fikelezana anay, ho fanatitra velona masina sitraka ao Andriamanitra zany. Mitoera mandrakariva aminay Jesoa. Amen.